ka tamin'ny 2009 rehefa niakatra teo amin'ny fitondrana Andriamatoa Andrinirina Rajoelina dia lasa nisy opérateur anankiray izay inona moa lazasika azy nisy exilé taty France dia nisy opérateur izay akaikin'ny Rajoelina ihany koa no tonga nanantona azy taty hoe ndao iala andeha ody fa efa niala ny Flora Valomanana fa zao kosa omeny lana daholo ny canaux rehetrarehetra makasika ny Bois de Rose 2009 oza tonga tamin'ny ilay opérateur métis chinois anankiray dia bon nanao an'ilay opération moa zareo rahantsika malala reny lay opération nisy tamin'ny 2009 isan-karazany fa naterina tao Ambohitsoroitra mihitsy aza tamin'izany tao amin'ny namana tamin'ny SGP tamin'izany fotoan'izany ao ny fanaterana ny vola ho an'le olona mangataka autorisation hanondrana ny Bois de Rose 2009 ozy taorinan'izay dia nandeha foana moa zany nanitra ny transition zany dia samy nanao daholo na reny mpivarotra olona mpanao pièces détachées de lasa manao exportation de Bois de Rose. Azavaiko anareo zany ny mécanisme hoe ahoana ny fandehan'le Bois de Rose. Ho azavaiko anareo rehefa avy eo taiza daholo ny tratra nanomboka tamin'izay niditra teo amin'ny environnement. Fa ny fomba fanaovan'ny zareo azy dia ny zone efa vitako dossier moa ty zavatra ty asehoko anareo kely fotsiny ny mode de fonctionnement zany ohatr'izao fa publieko ty zavatra ity mode de fonctionnement ty ahafahan'ny olona mahafantatra hoe zao zany ny mode de fonctionnement zareo. Ny zone ciblé tamin'izany fotoan'izany dia ny forêt protégée nord-est de Madagascar, parc Masoala sy Marjezy. Ary eo no somary amin'ny lafin'ny fomba fijerilana zany dia hoe ny olona fotsiny mikasika an'le ampamoaka zay nataon'ny Antelma Ramparany maly dia hoe sao dia anakona lay tranga sy le adevitra manodidina ny base de l'air zay zany zao no somary hoe question d'opportunité zany hoe fotoana tonga ifandresahana sa tsy mbola tokony resahany an'iny satria mety zarany olona ary mihodina any resaka dia le resaka base de l'air zany mety mikisaka ary aloha zany mety ho adino ary zaran'ny hafa ary mety anginany satria raha ilay ampamoaka zay nataon'le ministra teo aloha sy tompon'andraikitra teo aloha teo anivon'ny fisy dia raha teto toerana izy zany dia zavatra ohatr' zao no mitranga reo olo reo ndray moa zany atsila Reunion dia ndray any Frantsa reo zany zao dia efa manana sata hafa mihitsy zany zao ny amin'izy ireo mety manana tomba izy ny olona eto toerana dia tsisy tsy mahalala n'ireo dossier reo profon'izany tao anatin'ny famindram-pitantanana zay nataon'ny prime ministre tamin'izany fotoan'izany prime ministre Omer Belgique dia nisy ireo taratasy zany famindrana zay avy any amin'ny professeur Xavier Albert nibetsaka tao anatin'le izy ary natao famindrana dia tonga ao anatin'le haute cour de justice dia ifa raha mahita io zany dossier Bois de Rose io raha vanitany nandresaka anisan'ny tao anatin'izay dia hatramintsika miteny zao zany ela ihany ary efa saika nampiongana ny fitondrana Rajoelina Romampianina tsy nahatafatsanganana ara-potoana ny haute cour de justice satria ny voalazany lalam-panorena dia 12 volana ao aorian'ny fianianana ataon'ny filoham-pirenena voafidy tamin'iny fotoana iny ka tsy hoe isaky ny misy filoham-pirenena voafidy taorian'iny constitution iny dia tsy maintsy mijoro ilay haute cour de justice dia tsy nijoro araka an'izay ilay izy dia efa tonga tao anatin'ireny dia ny ACC moa tamin'izany fotoana izany no nandamindraharaha hoe alohantsika hanao an'le hoe karazana de responsabilité pacte de responsabilité zay tsy voasoratra za tsy misy andininy ao anaty lalam-panorenina moa milaza an'le izy inona ny tiana horesahana hoe lafindray tsara toerana fa raha teto toerana maro no teny dia marary saina tsisy rano
teniteny foana efa mety savoety efa mety voasambotra mihitsy mety tsy nandeha akory le fanambarana dia fa tsisy ihany fa anaran'olona nge zany voatonona zany nde teny nisy zany hoe tenana dia lasa mipita lasa pastera le izy rehefa avy eo izy voatonontonona be tao anatin'le hoe tena tompony ketrika tao anatin'izany lasa pasteraandalykely tany ambany atsinanina tany izy zany niofana sy niovafo dia nisy anarana manamboninahitra eo anivon'ny folo alina tena aviavanana voatonona daholo rehetrarehetra anarana tompona andraikitra mipahailalana ambony tena hoe solovava voatonona ao anatin'le izy misy anarana solovavy iny koa zany tena nitety vanim-potoana to anatin'ilay fanjakana izy aviavanana mihitsy izy fa hitantsika eo moa zany izy amin'ny lafiny hoe mety isiteriko manina tsy alefanareo amin'ny topo radio zany zavatra zany hoenony hoe amin'ny fotoana mapety azy atao zany satria itsika koa tsy maintsy mbola mba maka feony hafa aloha zany dia am'izay mba mibalansa tsara le izy fa raha zany lasa nilany ihany mitanao ohatra manahirina be le mihaino kasika dia nilany ihany maineva nilany tsy mandeha karaha sofina be le izy raha vao zay fa alefantsika amin'ny fotoana mapety azy fa inona mahatonga antsika amin'ny resaka zany mahatonga antsika amin'ny resaka zany dia anahoany sikity anao ahoany sikity satria zao koa ngely zavatra mitrangy io ala izy hoe amin'le fotoana andresahany Antelme sy Colonel Charles mbola ho avy eo koa zany Fleury Rakoto Malala zany mba dia hoe le resaka base toliara zao mantsy le resaka base toliara zalahy misy orinasa américaine eo tamin'le délégation nana ministre fanjakana malagasy tamin'ny lalan'ireo ministre ny Arena Kibonitany sy ministre ny varotra industrie volana latsaka zay dia ny tompony andraikitra tao anivon'ny base toliara dia tao anatin'ireo fionana tany États-Unis dia efa misy resaka an'izany dia hoe ny américaine ao anatin'ireo fifampirahana amin'ireny tany misy otakotaky na tany miady any Ukraine any Groenland any amin'ny toerana hafa dia ny azy le Arena Kibonitany ilainy alaina ny Arena Kibonitany dia alaminay ny tantara ohatran'izany koa ny any amin'ny fahavolonareo dia zay zany le fandehanana raha dia eo zany manahirana be ny antony tsy dia zao atsakilany atsy misy resaka hoe sa efa kotany efa mandeha ve le resaka base toliara satria parallèlement amin'le izy misy délégation na malagasy mana misy ministre misy olo mavombahoaka manao fitsidihana ny Chine eo zany le izy rahatriatina hoe iplatra sary mitragy zany anahoana ary tsika ty arana Korea Atsimo koatra misy efa nisy indray ny filohan'ny anteny tany indray zany mety hoe fiorana normal satria filohan'ireo anteny pirenena manderana tontolo zao namonjy fiorana tany fa itigny izy zany dia hoe misy délégation avy amin'ny fitondrana malagasy misy ministre dia misy tany États-Unis dia misy tany Chine dia any Chine ny sinoa zany nge tena aza alefa ny sinoa sy ny américaine dia hitanao amin'ity resaka hoe tseranana mifamelo mafy mihitsy le izy dia mety hoe inona diran'izany fa tsika nge firenena manana azon-damosina firenena manana fiandriana antsika misokatra amin'izao tontolo zao mba mampiasa diplomatie ara-toekarena tsy mitambitamby kosa zany tsika hoe mampifirafirina reo amty loha zany dia ho any Chine fa hoe zany mba mety teny eo an'izany ngamba le mpitondra fanjakana malagasy fa tsy mora koa io reo tsy lamina reo dia efa vonona fa mety zany koa ngeny mahatonga ny américaine mipetaka atsika amin'ny hoe ataovy 47% ny any amin'ny gasy satria ny américaine nge mba mety mahita ihany eto tanany ohatra ny tondratondrahandry zareo sinoa bely ao amin'ny zareo ao na ny entana na ny ohatra ny avaravara-patana be ry zareo sinoa amin'le fandehan-drarano ao Madagasikara mety ho anisany ao ambadiky ren'le hoe 47% reny na dia hoe io ary fa tsy mifandanja ny resaka hoe balance commerciale amin'ny entana ondrana sy ny entana farana avy any États-Unis dia mame an'le 47% zany le izy fa nazanana zany tsy losan'izay hoe tena misy ao ambadiky le izy le resahana teo hoe sinoa dia eo zany mahatonga antsika hoe fa anahoany sika ity ny zavatra misy mahatrandra dia ifandrotehan'ny olona ny firenena manana Arena Kibonitany raha tsy mahay ny toro ao anatin'izany manana fanapa-kevitra entitra itsika hoe anay io dia zay masy mandidy amin'io dia zay no mamety aminay amin'io fa tsy robaroba ny tena olana mantsy ao anatin'le izy dia tena mety hivadika robaroba le izy tena mety hoe tena aiza misy dia le vola maika ohatran'le mivarotra moa dia io mandeha ny karazana serina avy aty amin'ny andaniny tena tsy misy na ray hektara raha omena vahiny omena vazaha fa avereny ny volan'olona
rehefa naka avance nareo zay lay sary-mitranga le izy a nienjakenjana ihany lay sary-mitranga raha hoe ny ao a Toliara de reny zany sary anankiroa no hoe nivanjakana manao dinika sosialy tarihan'ny prime ministre de rehefa jerena lay dinika sosialy ohatrany hoe mandrangaranga hery de mandrangaranga basy amin'ny alalan'ny tafika de tena hoe dinika sosialy hoe zany sa hoe tena na tianareo na tsy tianareo a ty tsy maintsy ataonay satria mety evana azahoanay vola ve zay lay sary manahirana anatin'le izy hoe na tiana na tsy tiana zany ohatrany mandeha ny amboletra tsy miavana lay tetikasa sa lay ponina ao atoerana manomboka matsapa ihany koa ny malagasy hoe betsaka zay vitsandrahana natao teto zay fa tsika mbola mijanona mahantra fa diranovana de anatin'ireny karazany hoe fanasokatsina iraisam-pirenena ireny de ohatrany hoe nilaza ratsy foana no mitery ka zay le endrika anankiray amin'ny lafindray mba misy endrika fahatongava-tsaina manomboka mihiratra ny mason'ny malagasy hoe tena aoka kosa aleo aloha ilamina aleo alamina lay fiarahamonina aleo tena jerena inona tombontsoa Madagasikara de mampifandray ihany ohatsy le satria raha zao fandeha an'izao aloha zany dia ho lavilavitra le fitoniana paskaly na hoe trève pascal le fandeha andraraka ka tika raha-pireneny ty zavatra ty raha-pireneny ty zavatra ty ary io zany le hoe raha tsy misy ny fahamailona nefa fa tsy may loatra zay aloha mety efa tsy ho mailo tsonary toko raha fahalomanana sy randrehantiana mety ny olona no ary ny tena olana teraka le izy de hoe ay zany mpanohitra tsy mitovy mihitsy aloha raha ny eto toerana sy reo ataontsika hoe manana ny reo saika efa lasa ny ivelany ihany ke zao no tena hoe mivoaboaka ny dossier fa ny eto toerana de fa raha mahita ihany ny atotanisa zao randrehantiana de eo amin'ny 359 nisan'ny olona niditra-ponja noho ny raha politika hitanao zany tsy vitsy zany to betsaka be ny antony fa ny okevitra eny amin'ny tambazotra sosialy ny firotrahana eny atsehatra amin'ny resaka hoe hetsika an-dalambe ny maso samihafa zany de mahafatra efa 360 eo zany latsaka kely nisy an'ireo voatanam-ponja noho ny raha politika eto Madagasikara hatramin'ny vina hatramin'ny 2009 aloha le fa tsy hoe hatramin'ny tiany zany hoe mafy zany any am-pony zany indrindra ary mbola misy tavelany misy vitsivitsy ny voaka fa ny akamarony de mbola any nire mbola any reo de misy tsy mbola fa tsara ny andro reo de misy mbola mamita sazy ay ao anatin'izany rehetrarehetra zany de zavatra misy eto Madagasikara ny aiay zany zao am'izao fotoana zao mba tsy ela zany hoe efa makany mihitsy de hoe mirona tsikelikely ao anatin'ny fanjakana tsy aveso mandidina hoe régime autoritaire ny fitondrana am'izao fotoana zany hoe tena sy mihetsika mety vao manofo fotsiny ary de efa hatramin'ny prédateur tsy mety efa tsy prédateur de tonga de efa zay fa ny hafa zany de taloha zany vao misy hoe any an-dafy misy fanarahana fanaovatry zany ny filoha teo alohana koroa ohatra zao mijoro maray mandreny efa tatana firenena zao tsisy fila angana be mihitsy ny aty amin'ny fitondrana tonga de manao réaction pejo roa mihitsy lava be tena hoe lasa donneur de leçon hoe tena mamelesina de hatrany lasa ihany saina hoe de tena sao de mba ratsy toerana mihitsy aza zany olo zany izy ndray ve no amelesina ao anatin'ity zavatra ty fa mba zany hoe raha mba mijery ihany mako io raha mba mandinika ny olona moa tsy de hita loatra avy eo amin'ny maso matetika eo ambany maso moa zany ambany tsy hita tsy hita ambany maso tsy hita de moramora le mitina zegny le mahatonga ny hoe rehefa lasa hoe alatsiny aloha le hoe ao anatina fivavahana indraindray anakonakonana zavatra topoka de le firesahana sy faiza mandahateny indraindray le lasa anakonakonana zavatra de zay hany gasy any ingeny manana an'le hoe ny eloko ibaboana moderary de fanasana tsy zany ara hoe ny manadino no sarotra fa ny mamela mety ho vita ihany igny fa ny manadino an'le satria tena namela ratra ary namela lolony ary nanao ny ezaka ihany zareo teo anivon'ny CFM atao anatin'le izy hoe mizara tokony ho tsaboana amin'ny zavatra na ny ara-tantara na ny lafin'ny politika eto Madagasikara fa tsy vita le ezaka satria ohatra napetraka atao fotsiny zany hoe eny andao miasaona reo de atao vao zay teneninareo fa ny ataona ihany ny atao de raha mahita io zany ny fahavoazana ary efa itsika izy miverina am'le teo hoe ny resaka base toliary zany ina ivarina amin'ny resaka fifandonan'ny samy foko ao anatin'le izy ary io tsy voalamimamikery hoe base fa tsy maintsy nafonina fitsarana fa tsy maintsy ao anatina fifampiresahana ny andaminana zany igny zay le fandehan'le izy de fampiresahana amin'ny ahoana moa de hoe izara seza zany mety tsy ho zany ko
ohatra mizaza ny tena lafiny anankiray mantsy zala mikasika le hotelier hoe nisy orinasa toly, nisy orinasa ny asima, nisy orinasa zao de ny olona mety hoe komanina tsireny ary no mivelomina de mamiasa ho an'ny tanora sy ny anina avy any atoerany sa tsy maintsy nandeha le aty am'le fitrandrahana resahana io satria za zao tomba tia ino mantsy ministeran'ny ministry ny tontolo iainana ary toky raha falimanana mikasika an'ireo hoe alana baobab mety ho vodona ao anatin'io zavatra io tena mba niandro fanazavana hoe tena ahoana de tsika misy voakasika sa tsisy voakasika fa ny fanadidina rehetra mandeha de tena ala mikitroka be zany alana baobab zany ndre tiana fa tsy hoe mitsitokotoko hoe nery de nasary eo amin'ny 7,000 hektara eo no hoe oringanao anatin'izay enjakenzany zany amin'ny lafiny tontolo iainana baobab anankiray zany nga maniry ohatra ny kininina sy ny kesika hoe ity de afaka 3 taona de mahita misy zavatra tena amatona anjato taona kely izy toy ampoa de rose ihany de zany rehetra zany zany ola te nisy raika amby folo le ministre ny aladita amin'ny premier ministre tany atoerana tamin'ny faran'ny herinandro teo nikasika ny raha io fa inona no ateraky lizy ho arahana akaiky izy fa nanaovantsika fanamarina moa izy hoe ao anatin'ny fotoana sa raha tsy fitotona sa tsara fitotona le ampamoaka nataon'ny marina fa samy mahakasika ny resaka renakibony tany resaka tontolo iainana le izy amin'ny lafiny anankiray sy renakibony tany fa amin'ny lafiny anankiray hoe ahina anakona zany le raha bastuliara le ampamoaka zay nataon'reto ministre taloha tiany koa ny herinandro faraparany mialohan'ilay COI zay le izy hoe amin'ny lafiny ndraiky izy le hoe tsara mahafantatra an'izany ny olona tsara mahafantatra an'izany ny olona maninona ny Madagasikara mbola ohatran'izao ny toerana misy azy am'le hoe korotana fiarahamonina sosialy sahirana amin'ny fiarahamonina politika ny lafiny toekarena moa zany dia io raha mahita io misy atsika satria io tsy isika ny mamorona ninona fa ny reo tatitra rehetrarehetra amin'ny ataon'ny économiste na eto toerana ny resam-pirenena na ndreo ataontsika hoe miomba antoka amintsika arabola dia milaza zany fa dia tena fahasahiranana goavana ny eto Madagasikara sady tsy mahasarika mpampiasa vola no rotaka politika lolony politika tsy mety tapitra ny taux de chômage zany na hoe tany tsy fananana asa mbola ambony raha ny eto Madagasikara nefa tsika dia manana hoe mponina tanora satria ny atsasamanila mponina eto Madagasikara dia tanora zany hoe tanora tokony ao anatin'ny sehatry ny asa sy ao anatin'ny fianarana fa dia tsy izay aloha ny zavatra misy raha ny realite de hoy filoha-pirenena hoe tsy marina nireny mipetsaka ny anasa izy eto fa asa tsy ara-dalàna de tenao amin'izany ary de tsika mbola ao alohan'ny Somalia de ao alohan'ny Mali de ao alohan'ny fa afa tokony atao fampitao hoe tsika ve zao mihoatra amin'ireo nosy manodidina zio ampiatrano neto ny fivirina amin'ny herinandro tsika ny rambony ka tsy maninona zany tena misy antsika misy Comoro, Seychelles, Maurice, La Réunion tsika hoana reny zao tokony hoe raha tsy miresaka nanany fa mihoatra amin'reto amin'ny afaritra misy atsika te amin'ny ranomaso medianina tena aloha tsy ampitahina tena mety tsy mahita lalana hoe de akipy masy hoe aloha tsy aloha anaraka doka aloha de tizasika avy eo zay le famantarana zany fa manomboka eto de rahana aminao ny adiny ray de zay angina fenao no hiteny ndao sa tsisy eny tompoko misy zavatra tsaroko miteny azany manahoana tompoko manahoana le famakafaka brita jeterekonaila momba ndao amin'ny Amerika anisan'ny mamafy ny Amerikana moka le zay resaka fitsokilovana tena zany fa tena arany tsara fatany tsara olo zany nandoasy mareleka momba hoe metsalolena zay nareo hoe eto Madagasikara raharaka be eto Madagasikara ny fanafarana entana sono sy afitrano tsy fanafianina mihitsy io tsika malagasy ary zay de hoe ahoana hoe ianina zay io tsika zay mandeha malaza jokon'izay mandeha ny négociation mandeha ny olona nena manao zany efa mafantatra zany hoe mafomba manao eo manao négociation irenana matanjaka de misy raha rain'izay fa reto amikena de misaotratsika fofrasio eny ary makasitraka rehefa misy antso manaraka de raisina avy hatrany tsy atao miandry labe mihitsy ndao ary rehefa vonina mbola tsy vonina tsara rehefa iny zany manodikodina ny atohatra zany ao ary fa mpandrosa sy manahoana ngaba top radio salama ny any pankani koa momba tseko misy zavatra tsara be tany alolo tany fa ohatrany
nanao anazy dia tsy akoatran'ny lasa amerikana indray izy amin'izao fotoana izao fa ro manarakaraka izany ary to amin'ny party misy amin'ny base toliary iny misy an'ilay hoe corée de Mickey misy fitantanana amin'ny tontolo iainana tena vola be koa mandeha amin'iny ka aiza koreny totsy mba miteny mihitsy ohatra hoe ry double be sora toko ay mikasika an'le faharoa ala Mickey dia nisy amin'joro ary tena ny teora koto vao mikasika an'ireo fikambanana hafa le mpiaro ny tontolo iainana tsy afaka misobavaza reny aloha tsika raha misy antso aloha dia raisitsika io marina mihitsy le teneninao tany voalohany izy toliary santsy dia zao izy toliary manao any gaga mihitsy zay angamba ie tiana resana mandoana rehefa anaty aty zay ataonareo reo dia mitombona be izy satria reny fanambarana ataon'le generala reny inzay na samy ampiarina sao na be misy zahatra fantany hoe na samy general zao dia mety misy tombo siala ao amin'ny fitantanana io ka reny zany raha ohatra ka mametraka moa rehefa nadjadina teo tsy maintsy atao ny partiolare na hoana na hoana ny ataon'ny fanjakany dia io lavato efafatera fifidianana zay any reny ny rehetra ary hotela koa tsika amina hika amin'ny fanenam-pivoka anakipipiana anankiray miner amina tany anankiray amin'ny faritra Matavy le filany napetraka mitsanana ny olona fa eriko amin'ireta moa valina zany itsika zany zany eto zany tsika dia tokony mioma fa jadona mihitsy eto tsy misy tsy manaraka an'le afienfa demokratika zany fa jadona mihitsy eto fa itika mitodika be hoe raha mitodika tenitsika ny sinoa amin'ny resaka ohatra fazany fa aza mieritreritra koa tsika fa tsy isy frantsay any anaty andreny sinoa reny mbola hipetraka hiaraka iombonatoko amin'ireo sinoa ireo ho atya Madagasikara satria Madagasikara vareny nanjanaka azy fantantsara ny tantara ka na dia ateo ariana raha tsy hoainy mitrandraka an'izany ho trandrahany zany ary mety hisy frantsay hiaraka amin'ireo karandra ny antony safoizana amin'ny Madagasikara hoe tena voafaka zany fa tsy maintsy tondrina amin'ny lafiny rehetra ka raha io zany misy manamafy hoe natiana na tsy tiana dia frantsay indray matoa andarajelona dia marina zany satria ny zavatra ataony rehetra manapirofo fa frantsay izy raha malagasy tsy hanao an'izao fietika zao hanao an'izao fampahoriana ny malagasy zao fampahantrana efa tsy zakany intsony fa raha miandro raha oviny malagasy mahafantatra hoe tena maty ary mbola misy mpanohana bonto izay mpanohana fitondrany tsy mahita afa-tsy ny hoe mahazo vola kely tolotolotra kely ny amin'ny zavatra zay atao mbola afaka manohy ianao rehefa avy eo ho raisitsika koa ny antso manaraka raha efa vonona izy manao any salama to salama miarabanareo voalohany aloha tsika raha tsara vela tsy fa tsy fitanindrazana zany asa raha ifiteny fotsiny ny olona tia tanindrazana manaja ny teniny reny ohatra sinoa aty Madagasikara izaho io mandalo andeha hiakatra variana mihitsy any an-dalana fa fivarotana sinoa restaurant sinoa amin'ny teny sinoa ngeza be eo nefa aty Madagasikara zany fitiava-tanindrazana zany atsaina ny teny reny fa ny tsika iny jerevo ny publicité rehetrarehetra eran'ny arabe raha misy teny gasy angambany 1% fa teny frantsay daholo na teny anglisy ny anarana sekoly rehetrarehetra teny frantsay na anarana teny tsaitsainao inona moa zany ny any ampianarana raha teo moa dia efa tsy ataony teny malagasy dia rehevoatsy ny tenintsika tenin-drazantsika ny aloha ny tsirarentsika voalohany maheno publicité anatin'ny radio tiresako ty zao dia gagava dia amin'ny teny frantsay zay hoe za moa zany publicité ho an'ny frantsay aloha sa ho an'ny gasy raha ho an'ny Madagasikara raha ho an'ny malagasy dia ataovy amin'ny teny gasy re dia mahafantatra iny rehetrarehetra afa-tsy hoe zavatra efa tsy mety adika amin'ny teny gasy angambany fa dia tena mialatsiny fa za ho anatiny tsika pe tsara vela tsy fa tsy tia tanindrazana zany fa raha tia tanindrazana tsika iny dia miezaka mampiasa ny
teniny reny amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy fa na manolotra taratasy any amin'ny fanjakana aza mbola atao amin'ny teny frantsay nefa de malagasy manana teny malagasy madio ary imbolany malagasy rehetrarehetra mahay an'le teny daholo aniran'ny Madagasikara fa tsy hoe karaha mandeha ry Toliara de tsy hain'le any Toliara nge le zavatra resako amin'ny malagasy zay mikasika ny Bastolia iza zany fijeriko an'izy io anitako fahadisoana ny goavana be nataon'ny fanjakana de nampiteny hoe mety ny Bastolia an'ireo olona zay miteny fa tsy mety io tany niano amin'ny fitolana SVM miala tsiny fa teneniko mihitsy misy anankiroa tadidiko ny député Tinko Roberto de miteny mihitsy hoe extermination io ratsy lavitra ny Hitler izy nefa nesinareo miteny am'izao fotoana zao hoe mety io ananan'olona daholo inge le roanam-pe hoe tena erreur fatale ny fanjakana iny fa reny olona reny tokony tsy asiny amin'ny resaka Bastolia misy satria reny nisy nanohitra mafy an'io de androany ray milaza hoe mety io rehefa atao izy de tonga de ataovy de zay vokany any vokany fa eritreritra devitra misy de inona tsy modikodina fotsiny tsy zatra manjary de zay le zavatra misy eto Madagasikara en contradiction daholo rehetrarehetra tsy hitan'ny nefa ny tenin'ny razanao za tsy rarinao tsy mety le zavatra tena nizingizinna tsy mety io tena extermination hoe ratsy lavitra ny Hitler zao ndray mety io de inona dika zany ohatra mifanany any tena manahirana za manokana tena sahirana ilaza hoe ty ary mety ty zaza tsy mety ty ary taloha ny teny hoe tena extermination ty tena tsy mety androany ray ty milaza hoe tena mety ndray io de tsy fa afaka fierina rehefa mahay fifandraisana be zany zareo sinoa satria ray faingo ray miliara no mampiasa ny teniny maneran-tany voalohany ny anglisy ray faingo 10 miliara zavatra anakoro no tiako avoatra tao anatin'le PSE de fa zay mihitsy no nresahana no lany tao anatin'ny fakakevitra isaparitra atao ampitaina amin'ny teny reny ny fampianarana rehetra zay zany le izy avao kely le fotoana anaovana le fanagasiana hoe takamo hoe tsy zay le izy fa le votoatin'ny zavatra resahana zany ampitaina amin'ny teny reny mba azony ray zay faharoa ny zavatra ianarana de zavatra mahakasika any Madagasikara no ampitaina na ny areny ny tantara ny fa zao nge zany tsy de avao de nisy tsy le fahasoana zany tao anaty zany le hoe aloha tsy mianatra amin'ny fotoana ny fahavaratra mandrisy ny cyclone mba zao de tsingano tsy manaraka zany vola lany fotsiny fakakevitra anaovana erana Madagasikara sy ny fotoana verimaina fotsiny de zay zany le zavatra misy faharoa raha amin'ny lafiny ara-barotra raha ny fahafantarako dia tokony tsy maintsy misy amin'ny teny le hoe teny pirenena langue le resahako zany le hoe nitsika zany hoe teny malagasy de teny frantsay zay le ao zay ao anaty constitution io de reny amin'ny toeram-pivarotana marina le fanamarihana teo amin'ny lafiny ray fa tena tokony misy soratra zany na amin'ny teny gasy na amin'ny teny frantsay ny vidin-javatra na ny anaran'le zavatra amidy fa misy toeram-pivarotana maromaro eto an-drenivohitra ny ivelan'ny renivohitra fa tsy resahako fa nefa manakaiky atsika fa tena miditra ny rayon rehetrarehetra tsisy fantatra sady tsy teny anglisy tsy teny frantsay tsy teny gasy chiffre ihany no vakinao anatin'le izy teny arabo tsipitsipika zany le soratra hoe tsipitsipika zay ohatrany hoe hitanao le hoe taona afikasika amin'ny fangarongaro zay le fahitanao fa ireny tsy haiko hoe nisy toerany varotra ve sy ny sisa mba afaka mandray fanapakevitra mikasika ohatra zany koa ny amin'ny zavatra amidy ny any fitsarana le amin'ny rayon zany zany resahako zany le misy an'le etika satria ny lalàna de milaza fa tsy maintsy affiché tsy maintsy apetaka ho hitan'ny olona ny vidin-javatra na ina na mivarotra moron-dalana ery raha ny tokony ho izy de tokony mipetaka atody dimapolo sy dimanjato dimapolo sy misoratra ny vidin'ny vary de io de misoratra eo zany ny lalàna amin'ny fehy-mivarotra fa misy tsy ray faharoa na le zavatra amidy mifono le mikifonofono raisinao le izy teny akoatran'le hoe zanakafokasika kely mifangarongaro de misy ndray soratra ohatrany tsy fanta hoe vakina avany amin'ny akavanana ve le izy mianakavia zany le ao anatin'le fonon'le izy fa raha ny tokony izy raha nientana makaty Madagasikara zany de tokony na io misy teny frantsay rehefa tena tsy hanoratra amin'ny teny gasy zany no hita eny amin'ny tokony ho hita eny amin'ny zany nge anjarana ny fanjakana daholo ny mandrindra zany foatrantsesy an'zany angeto zany tsy hoe variana amin'inona sa inona raha ny tena atao aza dio fa raha ohatra zavatra sakafo de tsy maintsy mandalo amin'le hoe certificat de consommabilité zany de tokony efa fantatra akoatrany hoe azo hoaniny ty de le soratra eo zany hoe no viny ty no afaka tsy le faran'zay malaza eto atana tsy teny anarana farany tsy teny ana eny tompoka eny tompoka
efa tonga ianao e atinareo moa be fa ve mety nany amin'ny grande surface daholo iny zany ny olona rety manatao an'teny olona sy mety enany regny fa tsy misy mihitsy hoe tena fanajana araka ikeny teny vita ndraiky tena mazava be le hoe ny fampianarana dia natao tokony ho azo ny malagasy izay ampianarana zavatra tiana ampianary fa zay ny hoe fanagaziana fa izy io reto mety tanteraka mihitsy tsy fantatro hoe inona moa ny antony ary indrindrindrindra moa amin'izao fotoana izao tena potika tanteraka dia raha ohatra tsika ny tanjany zany isan-dahatra anasa ary misy an-dahatra hoe tena nitsangana ny akademia malagasy zany fa tsy fantatro koa hoe manao zay manko ny hoe rehefa mitombotoana ny ankizy dia hoe ampikizina an-tsekoly dia isika tena mitady mihitsy hoe ahoana ny voaran-fiainan'le olona ny voaran-fiainan'le ankizy amin'ny fampianarana fa zavatra misy dia zao dia teny frantsay ihany tena manjaka tena faran'izay manjaka dia faneritsa tika hoe mahay le zanakitsika amin'izay hoe miteny frantsay nefa ny impactany izy rehefa miamitombo izy miamitombo dia zao arahantsika mahitsy zao hoe isika ve tena nanofana olona ho tena hoe afaka hanao any fampandrosoana Madagasikara amin'izany resaka fampianarana zany olona tena mahay ve olona tena azo apetraka azo amorona raha noarina zany dia fa nanakarentinge zavatra tsy de ve sarotra raha natsangandratiraka dia dide ny orinasa ohatra hoe zema zereny ny asima ny toly ny resahany ety zany ny aso malagasy ny resahany ety zany fa maninona ny tsireny velony tena be dia be nge ny olona afaka miditra miasa amin'ireny iresahana fotsiny zao hoe resaka fitulerie dia mahavitsy potika tanteraka amin'izao fotoana zao nefa nahala tao na resaka volomankazo na fipina ono oentina mamokatra any ara-dalàna daholo za fitulerie dia mahavitsika fa potika zany nefa olona mitsirikolo-tapikisa firingato tapikisa ny tokony sitraka zany dia zay dia teny koa dia olona mihitsy zany tsy mihevitra ny hoe afandroso mitsiremety fa zavatapa nykendreny sy mba isan'ny vaovao tamin'ny farany herinandro teo ilay resaka hoe ny sinoa dia tsy maintsy ampianarana any ampianarana ny intelligence artificielle na ny satria io zany isany aintekarian'zareo tena hoe mampiakatra anazy ambomby am'izao fa ny atsika ny eto Madagasikara raha manontany ianao mpianatra anaky 10 ohatra hoe ino za monanzity ino zany ilomeny ity zany atrandrahana any QMM sy any bactériaire io tena tsisy malalana zany ina nampiasana raha vao miteny azy zany hoe iny za mananzita dia tonga izy dia mieritreritra hoe dessin animé vaovao ivoaka mihitsy zany hoe ludo zao malaza ludo zao malaza ary afotrazay nanahitany ampianarana zany ka ny ampianarana aty Afrika ampianarana antsika hoe io valala dia tiany lohany dia tiany tongony dia tiany dia zay le zavatra mila hoe resaka hoe programme fampianarana tena tibile manao hoany hainao am'izay aloha re radio hainao aloha le radio manjary mikikika angela izy dia manjary tsy mahazo aina ary bebe ry andora amin'ny fojery raha vao tafiditra mihitsy lasa tsisiany mihitsy ny zavatra resahano anatin'izy manahirana zany hoe ny frantsay manana ny cartographie any Madagasikara mikasika ny arena kibony tany dia tia omena anareo dia nyapahany mety tsy omeny efa nisy an'ilay tsy haiko ferifery taona lasa ilay seraserana taona zay eny ary raha tomparadio manao hoe salama nomboka teny fandarana dia tena matoky izy zay mahafinaritra amin'ny teny malagasy fa misy tokony andraikitra ambony tsy mahay teny malagasy misy ny teny hoe mifandrimbona mifarimbona tompoko ny fiteny dia misy tory hoe valala-piandro fasana valahara-piandro fasana ny fiteny ohatra zay tory hoe aty vomanga ny kridzavola aty voaya mamamba ny kridzavola fa fiteny dia tokony andraikitra amin'ny sport koa misy ny teny hoe football basketball tany tena fiteny tompoko football volleyball basketball fa ny enda ny hoe handball
zay nina aloha ino le avy amin'ny anglisy avy amin'ny allemany fa le efa nahazo vansa zany de andovoky sarotra be zany de le any Toliara indray tena mety amin'ny olona any hitako mihitsy mpambolena satria misy ohatra hoe namboly asy tena manambola daholo ny olona misy mety isana tamboly madinika manana 10 hectara 5 hectara misy gros planter manana 1000 hectara mahery tena manambola ny olona ary navidy tracteur tan'izany misy opération na tracteur nataon'ny président Ratsiraka tena tsy miasa any ny vokatra fa na mangazo ny katsaka ny kabaro miasimamo afaka namaty ny sumatex ny cotona ny sotema ny fanavotana misy hoe export tena napitra devise zany export amin'ny asa zany ny qualité hoe qualité extra première qualité deuxième qualité fa mamava fanadidina fa amin'ny faritra le anaovana base Toliara iny tamboly asy tena tafaboaka hatrany an-garage zany Bepandrina, Kilimalinky, Kiloka, Benety, atia io faritra Kazoabo, Sakara eto amin'ny bureau tena vola tsy tokony tsy foroana ny azon'ny tamboly. Fa nga misy miresaka an'izany tsony amin'izao. Zay nge le zavatra manahirany. Ifeny zavatra hafa ny matematika raha resaka mahakasika ny tontolo ambanivohitra zany ary efa vitsy ny miresaka an'izany fa any amin'ny zavatra hafa hoe morona tsikelikely any amin'ny secteur ny service any amin'ny resaka hoe secteur any amin'ny secondaire industrie zay mihitsy le deuxième pilier ny any amin'ity fitolanana ity industrialisation sy ny resaka énergie fa ny resaka any amin'ny primaire zany amin'ny resaka agriculture sy ny élevage tsy dia misy miresaka an'izany tsony tsy ady hevitra mihitsy ary zany ary tsy mahaliana ny olona sasany koa raha miresaka an'izany de tonga moa zany zao vary safiotry de zay ko fa tena marina tena elo zany ny asy zany tena asy avy any amin'ny hasy ny vokatra zany na avy amin'ny faritra Toliara tany mampikonokony izy amin'ny lafiny anankiray le mamatry tany amin'ny Sotema tamin'ny fotoanandro nalaza mihitsy nge zany toko raha fahalamana lasa angano ale izy tsy hoe le volony tsy mety fa tsisy tsony zany ny fitohizan'le raharaha no ny atony maro samihafa ao anatin'le izy za tsy resy lahatra mihitsy hoe raha mbola miverina mamboly asy ve zany any amin'ny Toliara de tsy mety tsony ohatrany tsy iza koa de tsy ety azany fa tsisy politika mandeha makany amin'izany fa zavatra hafa taloha raisiny ianao manao ahoana raba yani babila yani to radio fa jo kali we ambuzi asa ni Toliara kile akitanura kitenina na litani panina prime minister tana retina mtemi aliwa ndio mpashi Toliara fa sai tisa ila kire tisha kawa uchisha soko ile ni tele fa ianao nge tsy any amin'ny fanotoerana zany nge mahinanao hoe misy vahiny amboly amina toerana mitatasika be ny arabo zany efa mitily any ny sinoa koa mitily any amin'ny resaka amin'ny faritra tsy mandrefana ny sinoa de mitily hoe ahoana zay amboly an'le vary be anay ity aty amin'ny faritra ny arabo koa zany efa mitilitily amin'ny faritra iny hoe tena mba mety amin'ny dadasika koa zay anaovana fambolena fa maninona ary ny olona ny limo anao an'le izy any fa maninona tsika no zavatra hafa zany zany azo atao ry izy fa ny vahiny aloha no mena laka kokoa raha jerena amin'izay misy anjo eny tompoko anjarany zao ndahoary araba zala manahony momba le atevitra tika fo regny tena marina zany tika eto Madagasikara be da be zavatra fitandrana fa ny problème atsika taikan-drandram-bao izy moa eraky zao tontolo zao tsy mba maniry ny zavatra eto amintsika miara-malagasy fotsiny ohatra fizahatany resaka maro tsy voatanisa fa de misy mba kelikely izy amin'izao ary ny afarany ngamba mety any Australie any ngamba tika na ny Thaïlande any tena anao fizahatany ndray manaraka raha izao satria ny antony de zao fa manomboka potika daholo le mampalaza amin'ny Madagasikara tsy haiko inona potena sa de ara-boajanahary mandinika le resaka may tsy may roa ary ohatrany toerana stratégie daholo may daholo lotora mandiniky nareo fa tsika eto misy zata-be azo tandrana to salava reny tokony mba le fitondram-panjakana maso sy ampiana resaka ara-bola le tatsara fa tafavoaka tsika tsy mila zany base Toliara zany tsika io resa be mantsy amin'izao
tafavoaka foana tsika raha zavatra eto amintsika nahodina fa dia tsy haiko mihitsy zay ihany hoe vola aingana ve nitadavan'ny zalahy dia renina zavatra tsy mety ary dia nina mety androany ianao mitena tsy mety dia zavatra kiraiky dia raha pitsanay teny hoe mety dia aiza zany le vahoaka malagasy amin'izany mazotoa zalahy mazotoa ary zany nge le toerana misy io fa nanaovantsika fanamarino hoe toerana zay misy fizahantany isarina mpizahatany ratsy aloha lalana mandeha makany dia efa tsy resana ntsony resaka tsy falepalemana any ny toerana misy fitrandrahana dia mipetraka le fanontaniana le hoe nanaona tena nitondra fampandrosonana melan'izany ao amin'le fatra ritra ihany ankoromany ambreville ny andremena dia raha nisy zavatra tena nanimba ny lalany RN 44 iny dia ny fotoamana ankoroma akoatran'izay nandeha tamin'ny lalam-bia dia nandeha an'le camion be ao oa izy zany nge nisany tena napotiky ny RN 44 iny mba efa vita moa izany zao dia soran'andriamanitra mbo vita ihany fa ela koa nanaovana izy ohatran'izany koa tsy lavitra io eteritrera be misy toerana toy ibity fanaovana simenitra io tsy dia lavitra avy eo amin'le toerana toy vinanikarena mandeha makany dia ndany anao makany fa oritra ihany ny tozolanina sy ny etsetra fanaovana simenitra any fa ny lalana mandeha makany amin'izany ibity zany zany ny commune ny ibity zany anao a makany fa ohatra manahirina be raha hitantaran'lizy zay fa piste ange mandeha makany fa efatra makany nefa afaka natao zany ianao hoe beton be avy eo andramanelatra malatonga ibity beton tsisy mialo tsisy mialo rasta etoko andesy salama re salama raka ohatrany ilaina tsy hoe voasaka ty aminareo aty tonga zo zany tena tiako tena aina tena aloha le radio fa mititiky resaka momba ny resaka hoe fitrandrahana kiboitany kiboitany tena zarana tena tsy mahita hoe mampandrosatsika fa tsisy satria jereo le orinasa mpitandahana rehetrarehetra misy zany hoe magrama zany zao kromita zay zao tsy nem mampato e somary ahena ho aloha le radio kikika be le izy voaraina de sahirana tsy marina fa menao anaty telefoninao le izy any amin'ny soalala nge tsy vy ihany fa hatramin'ny varahina cuivre samara zany mana antsika eladrano mika mana antsika charbon sako inona ny tsy ananatsika anao fe ahoana dreka nahoantsika manitra izy le pisa eny tompoko manahoany miaraka anareo mokotanio dia miaraka malagasy tena aloha hoe reo fa arena kiboitany sy arena mahasaniraka dia zavatra manomen'andriamanitra atsika natonga zao ny malagasy fa atsika olombelona malagasy mihitsy mibesy asisy le kotondra zany tena resako hoe nitady ny tany anareo anorina mpangady fotsiny hoe ty misy vola moramora dia andova ry ro tsy koa ohatra ny hoe batrera ma zao malaza moa zany efa namezan'ny bastillar avance 20 millions de dollars mpitondra efa nalazainy tao amin'ny député zany hoe tapitra hoe andrefa tao anatin'ny LFI izy efa misy vola efa misy avance zany dia zany hoe efa zay mitandro zany tsy maintsy manokatra an'iny fantandro fanjakana satria tsy afaka miemity satria efa nandray ny avance dia zany zany ny vola efa misy efa nalanina dia efa tsy maintsy mampandrosan'io dia natanjo ka mitandro ny fomba rehetra reo an-trano député rehefa anoana rehetra zany dia efa zay nitandrona hoe hanokatra an'io satria efa samy andraindraiky any voly daholo manarak'izay ny resaka hoe tonasa ohatra fa asimay cotona maromaro ara tokony nandroso reo fa zany hoe mpitondra mihitsy nanimba satria tsy misy intérêt ho azy manokana izy dia navelo hopotika moa reo nasa tokony nasa koa moa tsy ta-idépense vola be izy dia alongo izy na orava tany dia mandray io maty misy assurance akoho rehefa ohatry hoe tonga naina dia tsy maintsy ravany dia misy assurance raisin'ireo tokony orinasa zay foana zany io hoe ambadika moa ny zavatra tsy maintsy takalo fa itsika malagasy mihitsy ny mila mieritretra inona tokony atao fa raha rena aloha dia ananatsika tsika mihitsy zany mila tsaratra hoe ahoana ny tondrana sy andafitana ny fomba rehetrarehetra voana zao fahantrano zao raha miara-mienta antsika dia fitavavoaka foana raha resaka hoe akoa ireo orinasa dia efa misy reny reo ny tokony ampiana hoe atao mamokatra anatiny aloha tsy mandeha any ivelany raha ohatra hoe mbola takan'izao taxa avo dia avy zao
tsika malagasy fa ampiana aloha ampiana eo entana ohatra tsika fitaovana akanjo izao rehetra zany to zany hoe malagasy ty aloha mampi ka mila mientantsika zay fa dia misotrabetsaka tika eto naso iary mety tsy politika nyity fitonan'ity ngely izy ko sarotra mety hevitra aloha zany ampitainy fa mety tsy politika ny fitonana amin'joro zany resahanao zany dia zavatra hafa aloha zany maseriny sy mahamaika azy dia narona makany hoe izy amin'ny vola maika hitao sahirana